tomboky lahy sy tomboky vavy araka ny efa nampahafantarana antsika moa zany fa ny Front National ny FMDD na ny fanevany Madagasikara ho an'ny fampandrosoana sy ny demokrasia no vahintsika ary aty tokantrano moa zany amin'izao fotoana izao no anaovana ny fakana ny feo sy ny sary miarabanao tompoko Andriamatoa Rafanomezantsoa Rochelle nanaiky amin'ny fivahinianana eto amin'ny TV Presse Madagasikara. De misaotra anareo amin'ny TV Presse Madagasikara ny tenako tonga aty ary nitsidika mba fakahita hoe fakahita tava aminareo ko zany tonga le tonga am'le teny hoe fomba fiteny le hoe tsany atsimo sy avaratra de tsy maleo kelofana fa de na de lavitra raha misy anareo tsy maintsy atsimo sy avaratra na ndefa nasiatsy nanana foana ny olona no mipetraka de misaotra anareo tonga mitsidika aty ary anadiady ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny rahapirenena mikasika ny alako tao amin'ny RMDM mikasika ny zavatra rehetrarehetra de vonona ampiresaka aminareo. Araka ny efa nambarana teo marina moa zany dia ianao efa isan'ny mpikambana nanorina ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohatra ho amin'ny demokrasia taty aoriana nefa raha tsy diso ny fitadidiako de tany amin'ny volana febroary 24 tany no nanomboka nisy izay atao hoe fiandahanareo tao anatiny ity RMDM ity ary dia nanorina lay antsona hoe TRMDM lay hoe tena rodoben'ny mpanohatra sy ny demokrasia eto Madagasikara. Inona moa zany ny tena antony nahatonga anao hoe niendaka na niala tao anatiny ity RMDM ity? Isaotranao ary tsara fipetraka tsara mihitsy le fanontanianao. Zavatra moa zany matony alana de misy antony ary ny antony ara-politika de tena zava-dehibe mihitsy aminay. Ny antony alana tao anivon'le RMDM de zao voalohany aloha pitarika ny RMDM tsy ara-dalàna zay aloha anankiray tsy nanatrika an'izany fifidianany RMDM zany izy ary ny RMDM de ny tenako zao no anisan'ny tondra toko marobe indrindra tao anatiny zany RMDM zany zay anankiray. Faharoa tamin'ny nanambarana voalohan'ny RMDM tao amin'ny Carlton de mbola tsy ara-dalàna ny RMDM tamin'ireny, mbola tsy nahazo ny récépissé fankatoavana hoe opposition de taty arina vao nahazo an'le fankatoavana le RMDM de tao anatin'izay zany no nahazo fankatoavana de Andriamatoa Ravalomanana Maroka no napetraka hoe filohan'ny rodobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Voalohany zavatra hitako de zao za aloha ny voalohany indrindra nanadiady azy fa ny zavatra hitako de zao mbola tsy manam-piovany zany Ravalomanana zany fa mbola zany Ravalomanana zany ihany ny Ravalomanana ary zany Ravalomanana toetrany hatramin'izay ihany mbola toetrany Ravalomanana de ty zao ohatry ny eto zao de teny ny fanontaniana ohatry ny te hindrana kely an'le teniny nisy teny ny farany teo hoe rangaty mba menara ozy de eto mamerina mba ho azy hoe rangaty mba mieritsereta ihany raha politika efa tsy mety le zavatra tokony atao ka zay zany matoa nientaka atao anivon'le RMDM de tsotra be ny resaka tsy ho any amin'ny tena fijoroana ho mpanohatra io fa ny zavatra misy eo de zao fanenjehana tsangan'olona aloha de fanaovana tsy tikano tsy tikano hoe ry manao an'izao ry manao an'izao indrindrindrindra fampitondra indrindrindrindra fa olona anaty gouvernement de raha vao misy zavatra mandeha de tonga de fa fanenjika fotsiny fanenjika tsisy resaka hoe inona ny zavatra atao na inona ny zavatra atao faharoa manarakaraka an'izany de zany RMDM zany tsy mijoro ho arofanina ho an'ny fanjakana mpanohatra ny arofanina ho an'ny fanjakana arofanina zany zany no arofanina voalohany amin'ny filoham-pirenena indrindrindrindra ary raha fijereny ivelany zany mpanohatra zany no tokony mpanolotsaina voalohany filohan'ny repoblika ary raha misy zavatra lalana zavatra tsy tokony atana amin'ny filohan'ny repoblika de zany no tokony hanohatra azy. Inona nefa amin'ny zavatra mitanga ao voamaly izy zao de nipotra indray ry mpiandrondro sy ny namany hoe makala ny jadona fony solotena izy ny solotena pokon'olona izy ny fokon'olona lazainy eo de fitsapakevy bahoky ny hoe anao anganana solotena pokon'olona solotena inona tsy akao fokotany
de inona lefa le fitsapakevy moka mofa fatany sa le tsao ahelona atao hoe analava ny fotoam-piasany filoham-pirenena tsy mariny zany. Efa nilazan'izay koa solotena avy amin'ny anteny miram-pirenena nanaovanay ny fanadihadiana fa tsy marina zay. Zay voilà azonao tsy marina mihitsy zany fa mety ny référendum mety ho isy mety ho zavatra hafa mihitsy zavatra mety hitranga eo satria teto am'ty firenena ty nge zay olona nikitikitika an'zany ka mitady anao an'zany tsy ela tao anaty fitondrana de niale marombotra vahoaka zany de manaraka zay koa de ty inona moa ny antony tsy hitako amiko zany hoa le marina le fahamarinana inona le fahamarinana le marina de marina foana io tazominy io zay le fanoherana de fa ianao a mitady ny mingana fotsiny manako tanao mahatrany hoe manakorotana sembahoaka mametraka zavatra tena tsy heritseretin'ny olo izy zao ny dikan'zany hoe solo tena bokony olona tsy manaiky ny jadony zany fa izy manao jadona aminy eo tsy izy ve manao jadona ary aloha ho fatany tsara fa ho fantatry ny RMDM fa napitrotra vahoaka tamy 2009 ane de mazava tsara niala tamy jadona de niala tamina ampimamba de niala tamy fitiavantenan'olo tokana ary niala tamy fangarona andraikitra de ndraraha-panjakana sy ndrarahany société mifangaro de tsy neken'ny olona zany ary ny olona nge tsy raha valomanana nge nametra-pialany fa tsy ka aminay de tsotra be namana mpanao gazety mbola metraka an'le fantarina moa tsy maintsy hivady akelohany am'zany fipetraky ny raharam-pirenena sy mipetraky ny mpanohatra fa za ohatra ny te ametraka hoe lany andro am'ireo mpanohatra reo mifanjakana inona nandanina andro am'ireo reo nge tsy manatsaina tsy afaky ny anakorotany de mazava be koa ny raha natao tsy tokony isy fanongana-mpanjakana zany tsony ety izy anao ongana aminay ty filoham-pireneny ty raha tsy mety nataon'io miteny zay manitsy zay fa hitanay efa manao io de le mpitondra fanjakana ataondro zareo ohatrany ataony le Facebook anenjehan'ny olona amresaka lainga sy nyretsaretra de le mpitondra fanjakana sasany ao anatin'le fanjakana zay azo atao hoe sotro be lavatango mahatso maharoa zay tsy tia anakio any akamaroany ao anatin'ny zavatra io ndraindray de reo indray manakorotana firenena zay le hoe sotro be lavatango de le fanjakana koa reto le manodidina sy nyretsaretsareto manao Facebook ny ry de manao Facebook ny aty de manao de lany andro ao anatin'ny fanenjehana ko Facebook sy nyretsaretra fotsiny eo zao no izy aloha io so ny raharam-pirenena mifantatry ny vahoaka de zao mila manao fotodrafitrasa mazava filoham-pirenena andriamatoandry ny rajoelona hitam-bahoaka anaporofona ny fitiavam-bahoaka azy iverenako zay rehefa avy eo fa eo amin'ny resaka hoe mpanohatra zay iza marina ny tena hoe maro toerana zany am'izao fotoana zao ianareo anivon'ny TRDM sa ny RMDM sa ny mpanohatra ofisialy satria samy manana ny foto-kevitra hijoroanareo nareo zany hoe ity ny tena lalana ahafahana mametraka ny mpanohatra amin'ny toerany zao no izy voalohany indrindra de ny teninay mpitondra fanjakana de zao alohany namoahana ny statut amin'ny mpanohatra de tokony hojerena aloha izy amindreo no afaka anampy azy sy hanoro-hevitra azy amy vely rano napetrany zay aloha anankiray fa raha otrotra ka olona tsy araky ifanosikevitra any sy tsy anaiky raha tsy le vely rano nataonao natao no apetraka ao de ikorotany ty fireneny ty ohatran'zao zava-misy ohatran'zao zava-misy zao ohatran'io zao lazako anao io zao ny RMDM io nataony io ny tamami milaza va tena officiel zakio officiel de inona zavatra nataony tamami izy indray no mibaiky mifanjakana hoe asoro ny premier ministre misy fanjakana ako anao nibaiky mifanjakana asoro ny premier ministre tsy mety zany tsy fanaovana politika zany ka aminay de tsotra be mahitsy be tena lalana mahitsy de zao nametraka filoham-pirenena io ary zay nijoroany mpanohatra am'izao fotoana zao de ary fany ny mpitondra akehitriny ary izotra ho any amy tena fahamarinana sy ny resaka hoe tena ahoana le vely rano efa manomboka manao izy io efa mametraka izy io fa niafatray fotsiny de zao
atao voalohany asa fa tsy fotoanany zao aloha tsy fotoanany ohatra ny manana endrikendrika kely mantsy ty zao zapanohatra hoa tsy maintsy tenin'ny fanjakana teneniko izy teneniko izy zay no antsiko azy ohatry ny karazany ohatry ny mahita sarisarina propaganda zany a aoa makaza azonao eto ampahangina atsangano ny vely ranonao de rehefa tonga ny fotoana hoe tia ny takalondry vaoaka malagasy hiditra amy zavatra manaraka angamitsika fa zay mahavaly zavatra beda ny diratsika angamba de ny hoe ny fahitany TRMDM mary ny fandehany toetra raha-pirenena misy am'izao fotoana zao sy ny fiainana kapobeany vahoaka malagasy a indrindra fa nandalo fotoa tsarotsika atao anatin'iny antsoina hoe amiana ara-pahasalamana zay mafy de mafy tokoa ny fahitanareo ny fandehan'izay toetra raha zay ao anatin'ny fijeron'ny TRMDM ny fijerina TRMDM amy zany anatin'le zavatra rehetrarehetra de voalohan-teninay le zao nandalo fotoa tsarotra tokoa ny vahoaka malagasy ary nandalo fotoa tarotra zao tontolo zao tam'ty coronavirus ty ary Madagasikara de zao tany voafidy nanana ezy voafidin'ny eo ambony voafidin'i Jesosy Kristy nanana farisihana lehibe ny mpitondra fanjakana teto ary nanao ny mpitondra fanjakana teto manarakarak'izay manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy satria fotoana ny fanakorontanany zao raha mbola mametraka amin'ny fanjakana hoe tazomy ny fanapahan-kevitra mikasika eny manao vakasibosy tazomy ny elanelana ary ao daholo ny zavatra tokony atao rehetrarehetra de vahoaka malagasy andao aloha rahatsika zay zavatra rehetrarehetra zay rehefa voarak' zay ninninina mitako hoe raha vaovao sy ny rehetrarehetra azo vahany io raha ohatrohatra ka manaky an'izay zavatra zay tsika rehetrarehetra zany manaraka am'rehetrarehetra ny resaka toedraram-pirenena ankehitriny de tsotra be tena moa mpanohitra ary tsy manaiky ny zavatra teneniny ty zao misy zavatra resahako anao ary zay ny tena mahavoan'le mpanohitra zay mitenina ny ivelany hoe anampy amy Madagasikara 72 milliards de dollars ny ohatran'zao de taitra amin'ny tononiky mihitsy manino taitra ny RNDM mpanohitra sy mangarahara tena andao araky tatanan'io ho aliaza araky tatanan'io ahoana le volany raha tenenina any andafy tsy tonga de iny androtry iny any de tonga te Madagasikara fa raha ohatra ka misy ara 10% vao tonga ty de vao mahinana iny anao de hoe andeo araky tatana iaraky tatan'inona de avondray ny sasany ry mpiandrondry fantatrao angamba le mpiandrondry tiako resahana ozindray ry mpiandrondry hoe tena atsakany ny governa materasany ohatra ile aza satria ve misy vola ao misy mpitondra amy firenena ankehitriny afaka manazava an'zany izy raha ilainy zany afaka miteny am'zany izy raha ilainy zany fa izy aloha zao anao izy mitondra izy voafidim-bahoaka fa ny any tiako ndresahana fotsiny de ity eto am'ty le resaka amena ara-pahasalamana sy le resaka tsinjo sy tosiky ty za tena mametraka aminao andre matofoloam-pirenena fa ataovy mazava tsara fa mbola betsaka ny tsy nahazo mbola betsaka ny tsy nahazo inona ny lesoka hitanao zany tao anatin'ireny trangany sio rehetra be da be ohatra fotsiny zao le teny tosiny atsangany sasany hitanao atsangana fotsiny matsangana hoe loharano atsangana inona ny tany atosy teny tankatsaka le loharano reny tena nanao ny zavatra rehetrarehetra de hoe manamorolo ny rajoelina manakorotany rajoelina makatsy makarozy ny mpanohitra ato nefa nizy amy manosika andreo anakorotana an'io de ohatrohatran'izay le zavatra tiako resahana ary le hoe marefo sy tsy marefo mila jerevana tsara io ka zao mifoloham-poko tany efa manomboka mba manao izy zao fa misy zavatra ngezabe tiana tongavany fa ny tena zava-dehibe indrindra de zao mila fidina hoa raha ohatra ka jeriny ty fotony tsy maninona manitsy lalam-panorenana kely mila fidin'ny fokon'olona foko tany andraisany andraikitra zay na mba hatsarovako ny amiraly raha tsiraka tamy fotoan'androny ny anazy tena voafidy atretena foko tany
de mandeha ny zavatra rehetrarehetra fa io zany mila jereny io indrindrindrindrindrindra fa ito analamanga mbola betsaka tsy mety ary mbola betsaka ny tsy mahazo eto am'ty indrindra fa eto am'ty Ambohidratrimo ty distrikna Ambohidratrimo ty ary eto am'ty fokotany Itsahano ty eto fokotany Misa eto be da be ny zavatra mbola mitranga eto raha resaky le tosika sy ny rehetrarehetra io ny zavatra atao satria zao am'izao fotoana zao de hoe ay le tosika lasa teo zany hoe rahetsy de nalefa le rahetsy tapitapoka teo de hoe atao roa hetsy indray de le nahazo taloha ndreo mandeha le mbola tsy nahazo ato zany de mbola miandro eo fotsiny aloha de hoe amy manaraka indray nareo vao mandeha mahazo indray fa nivadika telo alina ndray sy teo anelanelana de teo anelanelana izy mivadika telo alina indray de ohatrohatran'izany zany ny zavatra mila zavatra apetraka tsara e zany hoe mety misy mitady amingana ny filovy esany eo anatin'ireny tranga misy reny ny fahitanao azy sako mihitsy milaza na hoe mpanipy hoditra akondro zay le hoe sotro be lavatango misy sotro be lavatango manodidina ny fitondrana mahayatsy maharoa faminganana zany ahoana moa ny tenenanao ny filoham-pirenena zany manatangoron'olona retany-katsaky ohatra fa maninona izy raha ohatra ka tena ty azy anao de tonga anao de mitena mijanony anao tsy mandeha atsangany fafahany ny loharano ay le loharano ny tena rangoro fototriny ako izay le mahatonga le sotro be lavatango ny ao anatiny ihany manipoditra akondro sy ny rehetrarehetra ty filoham-pirenena ty ndraika matoko tena izy fa matoko ny fitiavany tanindrazana io zavatra mandehandeha rehetrarehetra io vao izy nge mandeha any zao e mety efa tonga izy fa zavatra petra ny tena zavatra mitombona dolidolidolo ary mandeha de ty analamangy ty ihany nefa ny tena misy zavatra za tokony hojerevako hoe ahoana le ambara tonga ampitondrany le ambara tonga ampitondrany ahoana voafe sa tsy voafe hainy mpitondra azy ve le ambara tonga ampitondrany eto analamanga sa tsy hainy mpitondra azy zay zany ny zavatra mba tiako apetraka fa manimba n'le filoham-pirenena le filoham-pirenena ty tanindrazana io aminay tena ty tanindrazana io ary manao io ka mbola manao antsavo am'izao fotoana zao azavarina mifanentsika Facebook amin'ny mpanohatra ho ry mpitondra fanjakana azavarina mifanentsika amin'ny Facebook hoe mamaly de Facebook manodidinao ihany nefany za tsy manao hoe izy rehetra fa manodidinao ihany de sasany zany ndray de varina manentsika anakiray fotsiny hoe la nanao an'izao e la nanao an'izao e la ohatran'izao de varina an'iny fotsiny de korontanina aza manay korontanina fefa ho any amin'ny lalana fanakorontanina andreo reo nefa nao aiza nao aiza hatram'izao reo mbola mitady atsika fa tsy tafavoaky raha tsy tsika mihitsiny eo ka amiko de zao mbola ty filoham-pirenena ty lo manao ty io zany ny zavatra tokony mbola efa metrahana aloha hatram'izao ahoana zany ny fahitanareo an'le fanoherana tena izy a sy ny hoe fanoherana bonitolo tsangan'olona misy am'izao fotoana zao resaka de zao za samy teny le fanoherana tena izy aty aminay afaka manome ohatra ve anao zany ohatra nataoko teo tenin'ny fanjakana mampanohatra hoe aza varina amin'ny Facebook ataondro zareo io fa manakorotana ny saina io ary manakorotana sam-bahoaka io fanampiana lehibe zany teny hoe momba an'le tsinjo sy ny retsarehetra ty aty anaty vahoaka io mora mandaitra matsy aty anaty vahoaka ny zavatra raha ohatra ka zay no izy mba miangavy ny filoham-pirenena mba hametraka tsara mazava tsara ao anatiny io ary ny faharoa manarakaraka an'izay efa mbo fatany ihany ny tena azonao raha ohatra ka misy tsy azo ohatra ka misy zavatra tokony fametrahany ao anatin'ny ty resaka tena tsinjo lavitra sy ny tsinjo tsaiko akaiky na foina iny ty inona ny fampitenena inona ny fampiresahany hoe mba mijereva olona mahatoky sy ny zavatra rehetrarehetra tokony ataony am'izay fahatratra zao de ataotsika izy zay ny atao hoe mpanohatra tena izy fa tsy mpanohatra ny mingana fotsiny tena anakorotana de ipetraka ao am'seza nefa nataon'le naongany iny raha mbola tsara jerevinao teniko tamy mbola andro filoham-pirenena ratsiraka teniko zany tamy raha valymanana iny tena nanina tena akadinadrina de iny nina moa ty anina ty ambomanambola de masindray mihitsy to amy tere fanaovam-bolo masindray nanontany mpanao gazety hoe ahoana ny hevitra eo mikasika an'izao raha zao de hoy zany mahatsy azy hoe tsy ampambambana ny ilazako
fa tsy mahita filoham-pirenena ohatran-dratsirakytsika amin'ny fahaizana za tsy manohana azy ara-batana fa manohana azy ara-tsainy fa mbola tsy mahita ohatran'iny tsika zany ravalo manano zany tsy hitovy amin'ny ratsiraka mihitsy tsy hitovy aminy zany ka za mametraka amin'ny fanjakana hoe aza variana amin'ny ravalo manana e azonao tsy tokony ho variana am'zany ravalo manana zany tsika fa ndao fampandrosom-pirenena zay vely rano napetraka ato amin'ny vahoaka zay ny tanterao fa eo anao mipetraka eo anao raha vitanao zay am'izao fotoana zao ary manahoana ny mpanaraka anareo anatin'ity TRMDM ty maro ihany ve ireo fikambanana na nytoko niarana nanaradianareo na niendaka atao anatin'izay RMDM zay voalohany indrindra ary toko miara-dalana aminay am'izao fotoana zao 2 zay no ao anatin'ny TRMDM zao ara-dalàna ara-dalàna ara-panjakana mba ho fanapiko ny fanjakana indray de mbola mametraka hoe jerevy koa fa misy atoko tsy ara-dalàna ao anatin'ny RMDM ao fa mety mijoro amin'ny vatany fotsiny azonao ka za zany le hoe vondrona politika de misy atoko maro ambadika ato manao zay vitany amehana de anao conférence de presse lehibe zahay eto ny firenena de hitony zava-jatazateta zay mbola mametraka hatram'izao no hoe tena ara-dalàna de izay na arakevitra na inoninona na inoninona ara-dalàna de izay zahay kosa de ny marina ihany ho de le fahamarinana fa ny anay rehefa tsy mety indrindra fa za zao miteny amina zao ngamba fantatro tsara tsy anaiky lembena efa nisy fividianana tany aloha nareo le nijony hoe tsy anaiky ny lembenana am'resaka alabato teo ihany koa ny CENI tam'izany fotoa zany nahitana za tsy manaiky an'izany zavatra tsy mety zany zao fa manomboka mamelatra sehatra am'izay hoe tena efa mba ho avy ngamba ny tendrin'Andriamanitra za mino an'izany efa tonga ny tendrin'Andriamanitra de efa mila mamelatra sehatra zay tsika mba ho avy ny firenena malagasy efa miditra ao anatin'ny atao hoe famaraparanana ihany koa na ny fidinan'ny salanisa moa zany am'izao amehana ara-pahasalamana izao sika ary tsy maintsy hiatrika ny fanariana-pirenena amin'ny ankapobeny manahoana ny fahitanareo n'lay resaka hoe lafi ny ara-toekarena zay manomboka amin'ny tokotongana satria tsy ny eto Madagasikara ihany fa manerana n'izao tontolo zao ianareo fa nanana foto-kevitra tany aloha tany ny amin'ny mikasika ny hoe fametrahana ny rafitra fotony matanjaka mbola azo heverina ve ny ametrahana an'izay amin'ny fiverenana amin'ny sehatry ny fiarina orinan'izao amehana zao voalohany indrindra aloha le resaka amehana no petrako de avao anositra sosikevitra mihitsy le amehana aloha am'izao fotoana zao de voalohany indrindra tokony hovaana ny fitaterana tokony hovaana mihitsy am'izay io fa enjanona kosa ny fepetra tokony apetraka tsy maintsy mbola enjanona aloha vao am'izay aloha afahan'ny olona mitady vao io faharoa manarakaraka an'izay de ty koa anankiray le resaka tontolo ambanivohitra aza mianina fotsiny amin'ny hoe mitaona amin'ny camion vokatra any de vita na mianina koa hoe partage tany verta aza mianina am'izany fa zany vonjy tavanandro zany fijerevana zany fa ny zava-dehibe indrindra de zao avondrono ny tatsaha biopy sy ny mpamboly sy ny retsaretra de andao le famokarana sy ny retsaretra aloha ny zavatra tokony atao ary ny tena tiako apetraka zay zany de misy zavatra angezabe anankiray zay hoe tokony hijerevana ny zavatra retsaretra ohatran'izao Antananarivo ty anie olona avy any ambanivohitra dolidolidolo ke tonga mivarotra mamenana Antananarivo fa jereva akaiky ary ny resaka fambolena sy famokarana manarakaraka an'izay de ty zavatra anankiray ty zavatra fantatry ny filoham-pirenena tsara zany hoe tontolo ambanivohitra zany avereny ny asa ny tatsaha rehetrarehetra atsangano ny fiharikarena atsangano ny taloha ma tsy misy an'izany nisy an'izany le hoe fikambanany tatsaha sy ny rehetrarehetra resaka famokarana sy fimpina
io aloha ny tokony masona any no maro anisy zany manaraka an'izay ko de ty hoan'ny mpitondra fanjakana ihany ko ty amy mahampanohatra ty Madagasikara ty manan-karena anatin'izay le resaka volamena le hoe tsy hikinan-doha amin'ny any ivelany efa tao anatin'le foto-kevitra nambaranareo tany aloha Madagasikara manan-karena amataony maromaro nke volamena amin'ny Madagasikara miondrana any ivelany any maninona raha mbo jereny zany mba ho jereny malagasy zany nefa mimantra le malagasy nefany a mahantra eo ambonin'le zavatra be da be matory ambony ariana de ozy izy le mpitondra fanjakana hoe na ny tompona andraikitry ny tany hoe ndray metatra sy ndray metatra nanareo fa ny any ambany amy fanjakana amy fanjakana nke zany le volamena any ambany any fa tsy amy vahoaka raha zany fa izay zany ohatrany te ohatrany mampime any le resako zay zany ohatrany te metraka hoe andao hoe andao jerena le arenatsika izy eo tamatavy io de sura ve tsika fa kobalta ihany mandeha anatin'ny zava-tsaretsaretra io tamin'ny andron'ny mpitondra taloha nke 1% no azon'ny malagasy fa tamy tetezamita tonga ny foloandriny Nirina Rajoelina zay mbola hitany hoe nko fa manao io tsy nanaiky izy tsy nanaiky an'izany 1% zany izy tamin'ireny fotoana andreny ka kiasika an'ity le ameny ty ho jerevany zay zava-tsaretsaretra zay de miangavy anareo mba tokony hijery zay zavatra rehetrarehetra zay fa manan-karena ty firenena ty manaraka an'izay koa de ty mampagaga de ty maninona le solika any amy misy azy any efa midina midina de maninona eto amitsika tsy midina inona aizy io inona io fa raha vo io midina petsaka ny zavatra midina eto amty firenena ty de za koa zany mba te metraka hoe aza de tena raha tena hijery ny firenena anao andre matafoloha mba raiso zany zany zavatra rehetrarehetra zany mba jerevo zany zavatra rehetrarehetra zany tolo-kevitra aminao fa mahantra le vahoaka malagasy mandrapavita mively rano aloha mba jerevana ny zavatra tokony ho jerevana akaiky malakilaky de le fandripahalemana za zao nahita fa efa mba manomboka efa mba mandeha zany le fandripahalemana efa manomboka tena mandeha sotranao andre matofoloha fa tena fa manomboka mandeha fa tena mandeha le izy io mo anatin'ny lany ameny zao anatin'le tsy fisina sy rehetrarehetra zao misy le olona anday ratsao koa de manakorotana fotsiny zay mandry makatsy makarony nefa manakorotana fotsiny fomba ndravatra zany fa ty misy zavatra tiako apetraka aminareo mpanohitra eritrereto tsara fa taky zay no azahoan'ny rehetrarehetra raha ohatra ka mbola toy eo io tsinjo sy ny amin'io fa zao no tiana hipetraka aminareo na anakorotana ohatry ninona nareo na anakorotana ohatry ninona nareo de mahazo mivary aloha zao de maro anisa mba isaino zany resaky zany ary ny fanakorotana natrany naty loolona hatrany rehetrarehetra hoe zay de tsy anaiky an'io fa fanapahan-kevitra bitolo lalàna bitolo sy ny rehetrarehetra io mbola tsy filoham-pirenena ny filoham-pirenena tamin'ny propagande noho ny lazany hoe raha vako ozy io tena meran-dolo atemeran-dolo io fa nisorako an'Andriamanitra tsy nidravamo fa natao mivavo valambe folo taterina no nazo am'le fahefana zava-dehibe nke zany de enao ndray no milaza fa tena aely le tsao analava fiam-pitam-piasana o ny filoham-pirenena analava fiam-pitam-piasana za de nanontany minisitra anankiray mihitsy analava fitoram-piasana ao amy telefoniny io ahoany ty manalava fitoam-piasana ty de tsy misy an'izany fa resaka fabediny zany ka mitady lalana mafy anakorotana andreo ka zay de miresaky eto ho avy anatiny amy filoha zay fanapalevitra ary ametraka ny zavatra tiandreo apetraka anakorotana ananty fireneny ty fa tsy mahavita manakorotana eto reo raha ohatra io ka samy mitazona ny hevitsikitsika ka miangavy anao zany andre matofoloha mba resaky fanapalevitra io tsy misy an'izany hoe mpanohitra tena izy tsy mpanohitra tena izy fa mifotokeviny ihany nareo ny fahitan'ny TRMDM reny ny trangany seo indrindra efa niresaka iny ianao resaka tontolo ambany vohatra teo mpamboly sy ny mpiompy isan'ny teraka resabe indrindra moa maly tany Atsirabe tany ny amin'ny fandrarahana ronono eraky ny lalana zany hoe naneo ny alahelo reo mponina tany an-toerana manoloana ny fikatona ny orinasa iray fa hoe tsy afaka handray intsony reo vokatry ny tantsaha
ahoana ny fahitanareo nyreny zava-misy reny zay e mazava be nge zany e tena mazava be ohatrany tonoiniko foana le toera-piasan'le rangah azonao mazava be nge zany e misy olona makafy an'ity azonao de zao no teneniko am'reny olona mandraraka ronono reny ararao ihany e azonao ararao ihany overeraky ny arabe fa zao fahazadino fahazavarina mandraraka koa fa teneny le filoham-pirenena teneny le filoha teo aloha hoe aloavo ny le etra hoe aloavo ny anjara vola tokony alohanao amin'ny fanjakana hoe de mba afaka maka ny ronononay ianao azonao de nareo koa nge raha ohatrohatra ka mandraraka ronono mba nitaka an'izany sao de 10,000 nomena anareo de ny ronono rarakinareo 4 litre na 6 litre matiatoka nenareo e ka za zany ohatry ny mahita hoe zany zavatsaretsarehetra zany e fana tsy tena amy teny falatsy fanakorontanana sem-bahoaka zany de reny fotsiny atao ka e de ararao raky ny arabe ty zany nge tetikady politika anakorontanana daholy mamaraparana ny fiarahana moa zany tsika amin'izao fotoana zao ny fanontaniana apetrako hoe ianareo mpanohatry reto moa zany de tsy afaka ny ray mihina mihitsy fa tsy maintsy misy foana lay antsoina hoe miendaka na hoe mpamono afo misy mandrehitra afo tsy mahatsiaro tena hoe mercenaire politique azy hoe Andriamatoa Rochelle Razafy raha fanomezantsoa zao amy teny vahiny de langage politique zany azonao fomba fiteny politika zany zany hoe tsy mahatsary mercenaire zany ianao ve rehefa milaza marina eto am'ty fireneny ty e de hoe mercenaire politique io e tsy mety zany ao zany fanaovana politika zany oa tsy mety zany hoe rehefa miteny riny le raha fanomezantsika Rochelle riny fa iny ny tena tsy manaiky zavatra ohatran'izao sy zao de ataotsika hoe mercenaire politique mazava be ny resako raha tena nanao reo milaza azy mpanohatra rehetrarehetra mpanohatra reo nge efa atao anaty fitondrany e naninona raha tsy natao e fa maninona no zay zavatra teneniko no tena resahana io ndray Rochelle fa mercenaire politique fa manohana andrajoelona io na ohatrohatran'izao za tsy manohana andrajoelona amin'ny vatany fa manohana andrajoelona ny heviny sy mively rano napetrany fa raha tsy mahavita ny ively rano io mijovondray a zay nge nanovako hoe le fanaovana politika eto mihitsy hoa sasany zany di eto de lasa nitsoka any an-dafy de any an-dafy no nyresaka aza inona mantosiranao eto de any an-dafy anao nyresaka de miaraka amin'ny RMDM anao de hoe kanosy ianao RMDM misy teo kanosy zany amiko kanosy mba jerevinao tsara ny zava-nisy teto amin'ny firenena e nandeha fifidianana filoham-pirenena tsy manaky aneo fa misy alabaty sy nyretsarehetra sy nyretsarehetra teo Rochelle no njoro satria le marina hoe tsy manaiky zany ty fa misy alabaty hita am'ty ato makatso ny makaro de njoro jereva nanony nandeha tokoa le izy nanaiky ihany ay zany mpitolony zany aray zany ty tanindrazany zany e nandeha ndray fifidianana mera de le tanora kely tena tokony ay efa misy zavatra efa rany tsy manaiky aneo fividianana mera sindry nandeha ny zavatra rehetrarehetra nampasasa eo azy na fenina ny sariny sasany zao izy noho ny zavatra mitranga am'le zavatra rehetrarehetra mitranga ao anatiny zaretsarehetra eo io ndray izy famerako ao anatiny io ka zao noho izy aza fitahana tsony ny vahoaky teny amindreo rehetrarehetra ao anatin'ny Analamanga indrindrindrindra fa Antananarivo renivohitra fantatrinareo tsara zany raha fanomezantsika Rochelle zany tamy tolona natrehana teto am'ty fireneny ty za de manao antso avy eto aza manaiky arebirebendreo mpanakorotana firenenindreo intsony fa mensy manantena fa hiatrika tedra raha-pirenena am'izay ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy ty tanindrazana aorinan'izao amian'izao ka mangataka amy filoham-pirenena mba tsy isinony adevitra sy tsy andanany reto mpanohatra reto mandeha amy tokony alohany andanany za mpanohatra fa za mpanohatra amin'ny zavatra tsy mety fa mety kosa ikeko mba vao am'izay de enjany fotsiny lalàna sy ny amena rehetrarehetra miangavy anao Andriamatoa filoha raha ikabary anao Androany Arivo mino koa fa mety ivoakavoakanao Androany de vao
fany amin'ny ny lalana tokony andalana rehetrarehetra sy ny zavatra fanapahan-kevitra momba ny resaka fahasalamana sy ny rehetrarehetra koa zay mandika an'izay tokony hosaziana satria mamono vahoaka zay. Tsy mitady toerana ve zany ny TRMDM? Ny hevitra no azonao ny hevitra no tediavin'ny toerana fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe tendrin'Andriamanitra petraha reto ny TRMDM, inona moa ho an'ny firenena, ho an'ny tanindrazana, fimbahoaka fian'Andriamanitra hozy le rangazety amin'ny fahavelony. Ok, ia ray minitra zany afatra farany omenao ny mpijery ny TV Presse Madagasikara. Afatra farany omeko ny TV Presse Madagasikara mba tsakotsakoy sy alaliny ny zavatra mifametrahana teto, indrindra fa ho an'ny mpitondra, indrindra fa ho an'ny Lesotro be lavatango ao anatin'ny fitondrana mahatsy maheroa sy mifanenjika fotsiny sy ny rehetrarehetra de hoy aho hoe ry fanjakana aza variana ho alolovon'ny tsy tia tanindrazana sy efa nitondra tao amin'ny alalan'ny Facebook sy ny zavatra be da be zany le teknôlôjia am'izao fotoana zao be da be ny zavatra aza variana am'izany fotsiny fa apetrao hitam-bahoaka ny zavatra ataonao fanenjehana tsangan'olona sy ny rehetrarehetra io avelao izy anao zay ataony amin'ny fotsiny fa jerevy zay sotro be lavatango ao anatin'ny fanjakana ka mahatsy maheroa ka mamoaka resaka ao anjaranao Andriamatofolono tarika am'izay fa apetrao ny asanao, ajoro ny asanao tanterao zavatra tiana nataonao tamin'ny vahoaka de mively rano zany tsy ho vita ao anatin'ny 5 taona fa mametraha aloha hita amin'ny vahoaka hoe io ary am'izao anao fa manao fa hitanay anao fa manao fa mbola vato 3 sy 4 fotsiny aloha no mipetaka eny sy ny rehetrarehetra fa de ataovy zava-dehibe nge zany miverenan'ny sirama zany zava-dehibe zany zany tena velona mpiasa firy no ampidiriny zany de eto am'le resaka le asany tsy miakina sy ny asany satria ma tsy misy problème koa zao le hoe le asan'le tsy miakina le hoe le nolazaina hoe zay marefo tsy miasa ohatran'izany zany mila zavatra tokony ho jerijerena dolodolika atsipy ny teny Andriamatofolo, atsipy ny teny ry vahoaka malagasy aom-pony malala sy ao an-tsainy malalaka de mila ho tsakotsakoana ary ny fahampandrosoam-pirenena mino fa tsy ohatry zao Madagasikara raha ohatrohatra afaka am'ty famille ty. Dia izay ihany koa toko lasy tompo vavy no manakatona ny fiarahantsika marihana fa taty tokantranon'Andriamatora fanomezantsoro Rochelle zay filoha nasionalin'ny FMDD na ny fanevana Madagasikara ho an'ny fampandrosoana sy ny demokrasia ary izy ihany koa mbola filoha nasionalin'ny tena rodoben'ny mpanohitra ao amin'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM nanaiky tamin'ny fivahinianana moa zany ary taty tokantranony no nanaovana izao fandarana izao mankasitraka indrindra tompo. Eny de misaotra anareo ary engany mbo hisy indrindrindra fa niasa fanaova gazety rehetrarehetra engany mbo misy mpanao gazety avita an'izao hitady hevitra ohatran'izao eto amin'ny firenena fa zay no ilaina fa tsy variana miady la politika fotsiny eo ambony hoe mpanao gazety ohatr'izao, mpanao gazety ohatran'izao, mpanao gazety ohatran'izao, za tsy hiteny hoe mpanao gazety aza atao an'izao na mpanao gazety aza atao an'izao fa za miny hoe mpanao gazety midina tena aty vahoaka ny tena izy. Dia izay ihany koa toko lasy tompo vavy no entiko ametrahana ny manam-pitafa sy manam-piresaka amin'ny manaraka indray vahiny hafa no entsika atao anatin'ny fandaran'ny TV Presse Madagasikara. Veloma tompoko.